avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Ngadu natao Rosia tamin'ny telo ora latsaka teo ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika amin'ny Madagasikara sy ireo délégationna niaraka taminy namaly ny fanasana nataony Rosianina. Mila fandraisana andraikitra matotra va ministera ny fitsarana ny famerenana amponjo ireo gadra tsy politika nivoaka ny fonja tamin'ireny tolom-bahoaka 522 reny ho ny fiarahamonim-pirenena. Ny atona nomboka androandray ny fanaovana dialyse eny amin'ny poliklinika Ilafy miverina mitebiteby ireo marary manoloan'izay izay manany ainy sy ihany koa. Esorina ny Kolizia ao anaty rova averina amin'ny anarany teo alohany rova isan'ny fehi-kevitra lehibe tao anatin'ny didim-pitsarana mikasika ny Kolizia nivoaka ny maraina teo. Anvelany olona 20 farafakelo no namony ainy ary ampolon'ireo naratra tao Soudan vokatry ny fanafiana drone izay namelitseny iray tao an-toerana araka ny fanambarana nataona ONG iray ny Antsipriandreo. Fotoanan'ny fampalalamba vaotsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba ato amin'ny kilasy tongovava manasa anao ihany koa anaraka ny Antsiprian'izay hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity. Ngadu natao Rosia tamin'ny telo ora latsaka teo ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara mivady sy ireo délégationna niaraka taminy namaly ny fanasana nataony Rosianina. Filoham-panjakana izay nanamafy hatrany fa miara-miasa amin'ny firenena rehetra eritreretina fa hitondra tombotsoa ho an'ny vahoaka malagasy sy ny fireneny Madagasikara amin'izao fotoana izao ny Antsiprian'izay. Raha ny ainga teto Madagasikara ho maly alina ny gadana natao Rosia tamin'ny telo ora tolakandro teo ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara mivady sy ireo délégationna miaraka taminy namaly ny fanasana nataon'ny Rosianina manoloana ny resabe sy ny fanehoan-kevitra samihafa mikasika ity diany ity. Nazava ny tenin'ny filohan'ny fadidinan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny alohan'ny aingany teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato fa miara-miasa amin'ny firenena rehetra tsy misy anavahana izay eritreretina fa hitondra tombotsoa ho an'ny vahoaka malagasy Madagasikara. Isan'izany izao fiaonana amin'ny filoha Rosianina izao. Voalohany indrindra aloha dia mamaly ny fanasana izay nataony firenena Rosianina antsika malagasy teo amin'ny Rosia zany dia ny faharoa moa zany dia moentina ampisehoana an'ilay fitiavantsika an'ilay atao hoe multilatéralisme le tous azimuts tsy mifidy firenena ifandraisana fa ny firenena rehetra izay eritreretina fa hanome tombotsoa ny vahoaka malagasy dia ifandraisana. Izay ty antony. Raha ny fandaharam-potoana androany dia miaona amin'ireo teratany malagasy monina sy miasa ny Rosia ny filohan'ny fanavaozana amin'izao ora iresantsika izao. Raha mpitsy kosa no anatanteraka ny fitsidihana ofisialy ka iona amin'ny filoha Rosianina Vladimir Poutine ao amin'ny lapam-panjakana Kremlin. Raha tsy ivona manana fototra ara-tantara matotra sy mafy orina ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Rosia. Miverina mihamafy kokoa indray izany ankehitriny ary misy tanjona mazava, fiara-miasa ara-piarovana, fifanakalozana ara-toekarena sy ara-kolotsaina maharitra. Anisan'ireo mandrafitra ny délégationna ny ministry ny raharaham-bahiny, ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bolam-panjakana, ny ministry ny angovo, ny ministry ny arenan-kibon'ny tany, eo ihany koa ny filohan'ny anteny-meram-pirenena sy ny tale jeneraly ny Sami Finina. Ho hitantsika ro ezahantsika ho tanterina ato anatin'ny fampalalamba avao hatrany ny akon'izay dian'ny filoham-panjakana any Rosia izay. Fa mila fandraisana andraikitra entitra sy matotra avy amin'ny ministera ny fitsarana ny famerenana ponjo ireo gadra tsy politika
Avoaka ny afonja tamin'ireny tolombahoaka 2020 ireny ho ny faneho-kevitry ny fiarahamonim-pirenena. Ireto farany izay nanao fanambarana mitaky ny siny fiaraha-midinika hoentina mamaritra ny lalak'izora ny firenena sy hanamafisana ny ady amin'ny kolikoly ankehitriny. Rina fitiavana. Tsy mbola nisy tatitra ofisialy nomen'ny ministeran'ny fitsarana mahakasika ny isan'ireo gadra tsy politika efa naverina any am-ponja izay nivoaka tamin'ireny tolombahoaka 2020 ireny. Voalaza fa 770 ny gadra politika saingy 720 no nivoaka. Izany hoe nisy 50 izany tsy gadra politika nanararoatra nivoaka ny fonja. Efa nanambara ny ministry ny fitsarana fa tsy maintsy averina any am-ponja ireo gadra 50 tsy tafiditra ao anatin'ny gadra politika saingy 3 volana teo aoriana. Mbola manjavozavo sy mangingina ny tohiny izany hatreto. Mbola mitombona amin'izao fotoana izao ny faharefon'ny fitsarana manoloana ny fisian'ny kolikoly sy ny tsy maty manota. Tokony isy fandraisana andraikitra matotra raisin'ny fitsarana amin'ny famerenana ireo tsy gadra politika nivoaka. Manjary sahirana ny olona amin'izao fotoana izao mieritreritra hoe ity moa izany gadra politika, ity moa izany gadra nangalatra, ity moa izany navoaka tamin'iny. Mampisalasala koa indraindray ny faneho-kevitra ohatran'ny miaro olona tsotra mihitsy indray ny fitondrana fa anjarany any amin'ny avoka zany miaro olona fa tsy aty amin'ny anjarany fitondrana miaro olona. Dia rendretarehetra ireny misy tokony hatsaraina amin'ny fomba resaka fitatahana amin'ny fitsarana amin'ny ankapobeny. Rahantsika mahita tena misy tokoa ny tsy maty manota ary antony nanisany teboka faharoa ny tenenina teo hoe mba hatokisan'ny olom-pirenena ny fitsarana dia mila mangarahara foana ny mampatanjaka kokoa ny fitsarana sy ny fanafoanana na atao hoe fanenana ny kolikoly. Ankilany mahita ny fiarahamonim-pirenena fa maro ireo fanapahan-kevitra, faneho-kevitra avy amin'ny mpitondra no tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ary tsy miainga avy amin'ny dinika iarahana. Eo ihany koa ny mbola fisian'ireo tsy maty manota izay manomevahana ny kolikoly. Mitaky noho izany ny fanafainganana ny fikaonan-doham-pirenena iaraha-midinika ny firaisamonim-pirenena ahafahana mifampidinika amin'ny fametrahana ny drafitra hitondrana ny firenena mandritra ny fitondrana teteza mita. Misy fampiresahana hoe mbola mitombona ve nitazomana an'ireo rafitra izay andeha taoko hoe fanaparary ny olona teny fotony, ny antenimieram-pirenena, ny senisy ny tariny na ilay resaky sosokevitra hiato hoe izay olona rehetrarehetra mitondra ny teteza mita tokony tsy milatsaka amin'ny fifidianana manaraka fa mba tsy hanararoatra ny volam-panjakana sy ny olom-panjakana sy ny fahefa-panjakana mandritra ny teteza mita angalana hery, angalana tombony amin'ny fifidianana manaraka. Tokony fampiresahana zany raha zavany tena izy zany tokony marobe ireo principe na fomba fitatahana tokony iaraha manapaka sy iaraha mitondra ao anatin'ilay teteza mita dia izay ny mahazava-dehibe an'izy. Fikambanana miisa 720 mivondrona ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena no nanao fanambarana androany. Izy ireo izay manamafy ny fanafainganana ny fanavaozana ny androm-panjakana sy ny lalàna ka tafiditra ao anatin'izany ny fanovana ny lalam-panorenana. Eo ihany koa ny fanovana ny lalam-pifidianana sy ny lisy-pifidianana ary ny rafitra mikarakara ny fifidianana. Vaovao ny fahasalamana vetivety ny atona nomboka androany indray ny fanaovana dialyse eny amin'ny poliklinika Ilafy. Fiatona vokatra ny fanapahan-kevitra ireo mpitsabo noho ny karaman'izy ireo tsy mbola voalohatra amin'izao. Miverina mitebiteby indray ireo marary manoloan'izay ary manamafy ny ainy ihany koa eo anatrian'izay. Tojondrina Tahiry. Tapitra androany ny dialyse atao amin'ireo marary fo eny amin'ny poliklinika Ilafy. Antony nahaton'ireo mpitsabo misahana ny dialyse ny asany noho ny karaman'izy ireo tsy voaloha. Tamin'ny volana Desambra no nandray ny karama farany izy ireo raha ny fanazavana. Andranomasy tanteraka ny fitarainana nataon'ireo mpitsabo noho ny fahasairanana mahazo azy ireo noho ny tsy fandraisana karama. Ny asa tsy maintsy atao. Tena mampalahelo anahy. Vatsy izay miasa ato. Miaratsy mandray karama ao anatin'ny 2 volana. Marary anay izany. Tsy mahita tenenina intsony. Tsy mahita tenenina intsony. Vatsy izany miara-miasa tsy mandray karama ao anatin'ny 2 volana. Eritrereto tsara mihitsy. Tena enjana. Ny any am-pianarana miantso. Ny saka andeha asa ianao tsisy ninina. Miala ao an-trano ianao marary ny ianao tsisy hohanina ny zanakao. Atao ahoana moa izany tena miatra manaina.
tena mibata marary zay na misy olona boritongotra zay ary batainay mazebatra be misakara mihitsy nefa mialany an-trano zay tsy misakafo maraina tsy izy firefa mikorosy mandeha ditongotra ty dia momengavy any tompony anjaikitra ny fanjakana sy ny ato amin'ny orinasa zay mbo aloavy le karamanay efa mijaly zay tompotsanay efa arabaina miavinavina indimy tenenina vao mody mitodika hoe manahoana tompo fa tena mijaly zay mpiasa atao amin'ny poliklinika fa mbo miangavy any tompony anjaikitra tompoko mba andoavana ny karamanay fa zay nefa manao amin'ny asanay amin'ny fomba madio tsara mihitsy. Ankilany nanambara ireo marary misa 750 fa ho faty izy ireo raha amitoy ny fijanona ny fanaovana dializy ka mangataka amin'ny fanjakana ireo marary mba andony karama ireo mpitsabo azy ireo ahafahana manohy ny fitsabona. Tsy zakany fa efa mividin'ireo marary hoy ny fanazavana ny vola alohany ankafa raha any izy ireo no anohy ny fitsabona tena satria roa hetsy ariary ny dializy iray kanefa intelo tsy maintsy manao izany ny marary iray ao anatin'ny herinandro. Satria tena tandondonondoza ny ainay ohatrany tsisy ny aino mihitsy zay ozy izy raha nitahaka hatramin'ny desambra dia zay natonga ny nanapa-kevitra hoe aleo aloha tapagnana mihitsy le dializy ty zany tonga dia 0 service tonga dia 0 tsisy hoe service minimum ozy zareo fa 0 service mihitsy no nataonay antany hoe ahoana marina karaha mandro mpiasa reo satria mbola randroany zany zao fa tsy nisy tsy fantatra hoe rovina vo isy satria mila hoe ny laribisy lakamisy zay laribisy lakamisy zany tsy misy dializy zay hoe fanangatako hoe mba aloha mba isy hoe andrasa aloha izy fa mbola ifandinika zay inona marina ny olana mahatonga an'izao fa atapahany dializinay izao satria raha manontany zay dia hoe tsy nandraika raha mampiasa inonay nefa ny toa nandefa vola ihany no fanjakana. Tsy aivina efa niverina ny fandraisana tanana nataon'ny fanjakana amin'ireo marary na ny prise en charge izay nisy fotoana ny ato noho ny fepetra noraisin'ny fanjakana tamin'ny orinasa ny Mamra Vatomanga. Efa nivahy ny olan'iny ankehitriny olana eo amin'ny karaman'ny mpitsabo tsy voaloha indray no mampiato ny fanaovana ny dializy. Manomboka androany ny karemy na 70 andro mialompaka ho an'ny kristianina katolika maneran'izao tontolo zao. Fotoana fibebahana natonana bebe kokoa an'Andriamanitra ary fotoana fifehezantena ihany koa ho fanasoavana sy fanampiana ny hafa tsy ny sakafo ihany fa mila mitandrina ny teny mandratra sy manafotoana ny namansika ao anatin'izay hoy ny Papa Léon XIV ka eto Andriatsilavo. Androany fa 20 ny volana febroary alarobia venina ho an'ny kristianina katolika manerana izao tontolo zao. Manomboka araka izany ny fotoan'ny karemy ho an'ny kristianina katolika rehetra. 70 andro mialohan'ny Paka, miala alahady, fotoana natokana hankalazana an'Andriamanitra. Isa feno ary fotoana ny manana zava-dehibe ho an'Andriamanitra ny 70 andro. Nazava ny afatra navoaka ny Papa Léon XIV ho an'ny karemy dia ny fanasana ny mpino hiaino ny tenin'Andriamanitra sy anao fifadikanina, saingy tsy amin'ny fifadikanina ihany fa amin'ny teny mety andratra sy anafotoina ny namana ihany koa. Mila mifady amin'ny lela ary miala amin'ireo teny mandratra ny mpino kristianina rehetra ka isan'izany ny eto Madagasikara. Tsapako matetika mahay vava tsika malagasy na ny mpitondra na ny entina ary jereo tsara ke ny fototry ny korontana mampahantra atsika izao dia resaka lela matikambo ary tsy mahafehy lela dia jereo tsara fa zay mpitondra rehetra teo dia nampanatena poakady na dia amin'ny vanim-potoana ny karemy sy avaza dia mampanatena zavatra fa tsy tanteraka dia eo ny tena olana zany hoe aoka ty lela ty. Na aiza toerana misy na ao an-trano na amin'ny namana na eny amin'ny fiasana na amin'ny tambazotra sosialy amin'ny sehatra politika any am-piangonana sy ny sisa manentana ny Papa Léon XIV mba andanjalanja ny teny lazaina sy amboly atsara-panahy. Maro amin'ireo teny fankahalana no hosoloana teny fampanantenana sy feno fiadanana. Zava-dehibe ary mitondra fiovana-goavana eto amintsika ny fanazana izany, tsy amin'izao karemy izao ihany fa mandritra ny androm-piainan'ny kristianina tsirairay avy na iza na iza. Sasany koa mivavaka dia manao pli vava hoe zay lava reny any am-piangonana no tena vavaka tsia le ao am-po vavaka amin'Andriamanitra avy ao anaty zany ary ny fonareo ny rovidrovito izy fa aza ny vitavianareo. Faharoa ny resaka fahaizana mihaino, ny dikany hoe mihaino dia manakombona vava
ka leo mihaino ampanazana sy ampitiavana ary ampalitetena dia zay moa no hoe aza maika hiteny hoe mason-dahy Jakoba vavehezo ny lela farany ny olona zatra mivavaka sy mahay mihaino a moramora aminy koa micomprendre sy mahazo miapa dia mahay mamela. Ankoatra ny fifehezana ny vava ny amin'ny teny avoaka amin'ny sakafo hohanina azo aseho amin'ny endriny samy hafa ny fivadikanina sy ny fifehezan-tena ary ny fibebahana azo atao ny mampiena ny sakafo andrahoana ka manokana ny ambiny ho an'ireo mahantra. Nanomboka androany 7 febroary 2024 ihany koa ny volana masina Ramadany ho an'ireo mpino-silamo maneran-tany izay volana natokana hifadikanana sy fandinihan-tena ho azy ireo. Ho an'ny mpino-silamo eto Antananarivo manokana nanatanteraka asa sosialy eto an-drenivohitra izy ireo ao anatin'izay volana Ramadany izay. Nanomboka androany 7 sy rampitso 7 febroary 2024 ny volana masina Ramadany ho an'ireo mpino-silamo maneran-tany. Fotoana fifadikanana ho an'ireo mpino votom-pinoana ity Ramadany ity ary mandritry ny 30 andro izany. Tsy misotro sy tsy misakafo araka izany ireo mpino manomboka amin'ny fiposany masoandro sy mandra-pilentiny ary manao fivavahana 5 isan'andro raha ny fanazavana. Voasoratra anatin'ny boky masina Al-Qur'an fa voadidy ho an'ny mpino silamo rehetrarehetra izay votom-pinoana ny fifehezana ao anatin'ny volana masina Ramadany. Izay hoe ao anatin'ny volana masina Ramadany zany no fotoana anankiray anatanterahana fifehezana na koa hoe fifadian-kanina ho an'ny mpino silamo rehetrarehetra ary mandritra ny 30 andro zany zavatra io. Fa mandritra n'ilay fifehezana zany ny olona rehetrarehetra tsy misakafo ary tsy misotro manomboka ny maraina hatramin'ny hariva, zany hoe manomboka amin'ny fotoana fivavahana amin'ny maraina zany vao mangiran-dratsy jusqu'à amin'ny filentehan'ny masoandro hariva leo no afaka mamany le olona anankiray izay hoe tsy misotro ninninna izy ary tsy misakafo ninninna ary tsy azo atao na dia mihina silgoma raha tsy azo ataony dia tsy mihina ninninna dia rehefa amin'ny iftara hariva moa zay tsy sakafo voatokana ho an'izay fa zay sakafo rehetrarehetra voahomana eo halal moa novany anazy dia afaka hohanina ihany izy amin'izay zany na hena io na vary na loka sy ny sisa tsy akanavaka zany tsy voatery hoe na sondy zay na kida fotsiny fa ny sakafo rehetrarehetra dia azo hoan'ny mpino silamo ankoatran'lereo voarara. Volana masina Ramadany feno fahasoavana sy fotoan'ny fanomezana no teny any ampitondraina ny volana Ramadany 2024. Mila mahalala tanana araka izany mpino rehetra raha ny fanazavana ary toy ny fanao isan-taona izara fanampiana ho an'ireo vahoaka madinika eto Antananarivo ireo mpino silamo eto an-toerana. Teny hoentina irariana amin'ity Ramadany ity dia hoe Ramadany Mubaraka na koa Ramadany Karim izay hoe volana masina Ramadany feno fahasoavana ary volana masina Ramadany izay fotoanany fanomezana hoe mila malala tanana zany ny olona rehetrarehetra ao anatin'ity volana masina Ramadany ity. Fa le asa sosialy io arakaraka n'le nian'olona mizaran'le izy. Misy nian'le olona zany la fikasanan'le olona izara amin'le olona izay sahirana fotsiny izy fanampiana zany amin'le mpiarabelona. Misy ihany koa atokana ho an'le musulmane fa io tsy akanavaka zany tsy manavaka ihany koa zay rehefa manome ny asa sosialy ho an'olona rehetrarehetra izay misy izay atao isan-taona ary izay natanteraka n'ity volana masina Ramadany ity inshallah izara an'ireo karazana fanampiana izay atao an'ireo ivelany sy mpiara-monina rehetrarehetra eto Antananarivo zany. Nilaza ireo mpino silamo fa matetika rehefa volana Ramadany toy izao manararaotra mampiakatra vidin'entana ireo mpivarotra ka tokony fampitsinjo ny samy malagasy ho izy ireo. Marina fa tsy mifady hanina fotsiny no ataon'izy ireo ao anatin'ny volana Ramadany fa eo ihany koa ny fifehezana ny fitondran-tena. Esorina ny kôlize ao anaty rova averina amin'ny anarany teo aloha ihany koa ny rova ary esorina izay tsy zavatra ny mpanjaka eny an-toerana. Ireo ny fehi-kevitra lehibe tao anatiny didim-pitsarana mikasika ny kôlize eny amin'ny rova voaka ny maraina teo. Ny voakandroany ny didim-pitsarana ka ho esorina ny kôlize anaty rova averina amin'ny anarany teo aloha ihany koa ny rova ary esorina izay tsy zavatry ny mpanjaka tao an-toerana. Toerana masina indrindra eto Merina sy eto Madagasikara ny rovana Antananarivo ary vakoka hatry ny ela ka antony tsy maintsy anesorana ny kôlize ao anaty rova midika ho tsy fanajana ny asina ireo vakoka sy ireo foto-drafitrasa napetraky ny mpanjaka ny fisian'izy ireo. Mpanjaka ihany no afaka mametraka foto-drafitrasa ao anaty rova Antananarivo ka tsy zavatra tsy napetraka ny mpanjaka
dia tsy maintsy esorina daholo. Eo zany dia tsy ampiana ary tsy analana. Firenena ny firenena dia ny tany ny teny dia ny taranaka any am-pilohany ka hatramin'ny farany. Tanymasina i Madagasikara hoy izy ireo ka tsy tokony tsinontsiniavina ny zavatra eo aminy. Zava-dehibe araka izany ny fanalana ny kôlize io izay midika ho fanajana ny asina sy ny soatoavina eo aminy. Raha ny fanazavana trany fanotana fady eto Antananarivo ny fananganana azy ary tsy ao anatin'ny rova hoy izy ireo no fanaovana lanonana. Andrasana treto ny firosoana amin'ny fanatanterana ny didim-pitsarana ny voakandroany mikasika ny eny amin'ny rova. Navenina nanaovana fanadiadiana teny amin'ny tendrom-pitsarana amin'ny sahanany ady amin'ny kolikoly Androany amin'ny filohan'ny sendika Mpitsabo. Mbola fanohizana ny Antsojay nataony tompon'andraikitra teo aloha izao fanenjena ampikamban'izao. Raha ny fanohikevitra nentin'ny sendika Triad tamin'ity Androany ity izy ireo izay mitaky ny fanesoran'ireo tompon'andraikitra mbola manohy io fanaovana Antsojay io. Rina fitiavana no mitatitra ny Antsiprieny. Efa niakatra fitsarana teny amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly 67 hektara tamin'ny taona 2024 tamin'ny fitondrana teo aloha ity raharaha fitoriana ny filohan'ny sendika ny dokotera sady filoha-lefitry ny sendika Triad ny dokotera Renevson Abel. Naverina natao famitorana teny amin'ny pak indray Androany maraina ny tenany noho ny taratasy fitoriana napetraky ny talen'ny raharaha eo anivony ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay efa nitana io andraikitra io tamin'ny fitondrana teo aloha. Ity mpitarika sendika ity izay notorian'ny ministra teo aloha ka voalaza fa noho ny fanodikodinam-bola tao amin'ny hôpitaly Itaosy no tantanany no anenjehana azy. Mbola fanohizana ny Antsonjay ataon'ireo tompon'andraikitra teo aloha izay mbola voatazona amin'ny toerana ankehitriny izao fanenjehana sy fitoriana izao hoy ny sendika Triad. Mahagaganay dia maninona misy hoe manolotra taratasy indray le madama ao amin'ny affaire juridique hoe izahay dia tsy hitory an'reto indray nefa fa tonga aty amin'ny pôle anti-corruption le affaire zareo izy mihitsy no miteny hoe reto indray tsy toriana fa reto indray notoriana. Zany zavatra zany tena mahavariana zany fa maninona mbola atao foana le Antsonjay teo aloha an'ilay mpiasan'ny fahasalamana zany. Ka eto zay dia manao antsoavo amin'ny filohan'ny fanavaozana sy ny mpiara-miasa rehetra manodidina azy mba hijery akaiky ny ministera fahasalamana io fa tena misy zavatra tsy manjary ao misy zavatra tsy mety ao amin'ny fitatana. Eo anatriany ity raharaha ity tsy mitombona ny fanenjena ity filohan'ny sendika ny dokotera ity ka mitaky ny fanesorana ireo tompon'andraikitra niara-niasa tamin'ny ministra teo aloha ka mbola manohy ny Antsonjay hatramin'izao ny sendika Triad. Mba hoesorina ireo olona izay ndray petrapetra tamin'ny mpitantana teo aloha izay nampijaly mpiasa mba ahafahantsika mankany amin'izany fanavaozana. Raha ohatra ka mbola io mito zany tsy hitako inona zavatra ny tenaina satria manao ohatra hoe mitarika mankany à droite ilay fanavaozana tiana atao nefa rehefa olona reo mbola mitarika mankany à gauche dia tsy roso mihitsy zany fitantanana ny ministera. Fanavaozana no mila imasoana eo amin'ny fahasalamam-bahoaka ka tsy anaiky izao mbola fanohizana ny Antsonjay atao amin'ny mpiasan'ny fahasalamana izao ny sendika Triad. Andrefepetra noho izany izy ireo amin'ny herinandro avy izao raha toka tsy mbola miala amin'ny toerany ireo tompon'andraiki-mpanjakana voakasika ireo. Lafomba hafa ilaina ny manamafy ny rafitra fampitandremana mialoha indrindra tao aorian'ny favoazana nateraka ireo rivo-doza roa na herivaika teto amintsika ho ny komity nasionaly hampandrindra tetikasa Hydromède COI nanao fivoriana voalohany tamin'ity Androany ity. Manoloana ny fielezany antotam-baovao tsy voamarina no amafisiny ihany koa fa ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro no mamoaka angon-drafitra ofisialy. Tsara Soarvelo no mitatitra ny Antsiprian'izay. Mandina ny 70 isanjato ny fahavazana nateraky ny rivo-doza na herivaika gezany tao Toamasina Ratsiaivina. Maneho ny farefo ny faritra manoloana ny fiovany toetry ny andro zany. Mila amafisina araka izany ny fiomanana mialoha ka izany indrindra no anatanterahany avy eo anivon'ny ministera tompon'andraikitra ny tetikasa Hydromède COI. Tanjona ny anavao ny tambazotra mpanaraha-maso ny toetry ny andro sy ny rano ahafahany ny foton-drehitra mahazo angon-drafitra ara-potoana. Tombontsoa voalohany dia ny fanatsarana ny atotam-baovao izay avoakantsika mba entina atao fampandrenesana sy fanairana mialoha an'ireo toerana rehetra izay mety andalovan'ny tranga mahakasika ny toetrandro. Mba ahafahan'ny olona miomana mialoha hiaro ny tenany sy ny fananany.
dia ao zany zay le hoe avia hoan'ny resaka rivodoza izay zay ny tena zava-dehibe indrindra. Ao koa ny vigilance ho an'ny vent fort, ao ny vigilance ho an'ny photo olona, ao ny vigilance ho an'ny inondation, crue et inondation. Dia zay rehetra zay zany no ezahana hatsaraina sy atao zay atongavan'ny meloa any amin'ireo vondron'olona na ny vahoaka ray manontolo mihitsy mba ahafahan'izy ireo mialoha mandray ny fepetra manandrify azy tsy miandry ny fitondram-panjakana. Manasarotra ny fanapahariahana ny angon-drafitra marina sy ofisialy raha ny fanazavana hatrany fisian'ireo antokon'olona manome atotam-baovao mikasika ny toetry ny andro eny amin'ny tambazotra tsirasira izay tsy mampiasa fantsona azo antoka. Marihana itona fa ireny fitaovana kely ampiasaina ny amin'ny tambazotra tsirasira ireny dia mety mitondra fahadisoana ho an'ny olona ka mahatonga azy ireo tsy ho fantany intsony hoe inona no atotam-baovao tena tokony ampiasaina, ka ento dia manentana mba ampiasaina hatrany ny atotam-baovao zay vokariny fohibe famantarana ny toetrandro zay no ofisialy. Ary raha tiatsika ny anaparitaka azy ireny dia ny fanirinay dia mba haparitaka reo ny fantsona zay famoahany fohibe famantarana ny toetrandro reheto atotam-baovao mba ho atonga an'izay any amin'ireo sarangan'olona maro samihafa mba ahafahana mandray fanapahan-kevitra amin'ny fotoana aloha indrindra sy aingana indrindra mba hirovantsika an'izay aina sy ny fananana izay. Nanatanteraka fivoriana voalohany ny komite nasionaly mpandrindra ny tetikasa hidromètre COI androany ho amin'ny fandrindrana ny tetikasa izay fiara-miasa eo amin'ny fohibe famantarana ny toetry ny andro sy ny voamierana ny ranomasombe indiana. Nanasoa ny fifanarahanm-piara-miasa ny PAMF sy ny Madoto hanamora ny fidirana amin'ny famatsim-bola isitrahana ny fitaterana azo antoka. Mbola sakana ho an'ny malagasy ny fidirana amin'izay ka antony ny foronan'izao fiaraha-miasa zao hony rotonta ny antsiprian'izay. Mbola fanambiara-toekarena lehibe eto Madagasikara ary mitoetra ho sakana ho an'ny maro ny fahazoana famatsim-bola. Manoloana izany manamafy ny fiara-miasa stratégique ny première agence de microfinance na ny PMF sy Madoto mikedry ny fanolorana vahaolana azo tsapainy tanana ho an'ny mpanjifa ka manamora kokoa ny fidirana amin'ny famatsim-bola. Tanjona ny hanomezana fahafapo-ny mpanjifa hanamora sy antoka ny fizotry ny fahazoan'izy ireo fitaterana toy ny fiara sy kodiaran-droa ary hanokatra lalana ho amin'ny fidirana amin'ny tolotra azo antoka raha ny fanazavana. Parce que, comme vous savez, la mobilité est importante dans le cadre par rapport à la vie au quotidien et également pour les PME qui en ont besoin pour leur outil de travail. Donc, nous, on a discuté de la mise en place de cette collaboration en concert avec notre partenaire Madoto et on a trouvé que c'est très important et c'est très pertinent de créer cette synergie dans cet objectif en fait. Il n'est pas obligatoire d'avoir un compte. Donc il y a un mécanisme financier qu'on a mis en place par rapport à ça. Manoana ny fampandrosoana maharitra ny rafitra ara-toekarena ihany koa ity fiara-miasa eo amin'ny orinasa rotonta ity ho iatrany ny fanazavana. L'important c'est de donner accès au plus de gens possible, l'accès à l'achat d'un véhicule pour se déplacer, à la mobilité. Si ce pays veut se développer, ça passera par la mobilité. Alors c'est pas uniquement à tout prix vendre du crédit, comme il l'a fort bien dit, c'est aussi vous aider à gérer. Aniarany entana tamin'ny alalan'ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa araka izany ny PAMF sy ny Madoto hanamora ny fisitrahan'ny mpanjifa fiara na kodiaran-droa amin'ny alalan'ny famatsim-bola azo antoka sy mora. Izay ndio dve teo anaty dokam-barotra fosika aza misaraka aminay ary. Efa
folo taona mahery zao nisiny vovo-tsavony extra propre manatsara traniny kalitaoan'izy ary zany mahatonga anazy mbola mitana laharana voalohany raha mbola eto Madagasikara. Mora malio ty lamba lafa mampiasa extra propre tsy mandany fotoa ela tena afapo aloha zaho. Za aloha tena efa ela ny afapo e satria izy ny vovo-tsavony mandehatra indrindra raha mbola eto Madagasikara. Menakay tegna tiavako extra propre izy managna hanitra maro be surtout parfum floral tiako e. Tianao fo ma chérie fa extra propre zao vovo-tsavony tegna ankafizin'ny malagasy jiaby. Extra propre rô tsara e. Afa ihany extra propre sady ny vidiny 300 ariary foana. Marina be mihitsy zany a. Rehefa hoe vovo-tsavony zany de fa hoe extra propre tompiny fahadiovagna. Ay, za reo no andeha hividy fanomezana Saint-Valentin ho an'ilay olo tiako. Mila gâteau Saint-Valentin ho an'ilay malalako a fa aiza reny no andeha. Zahay tsy mila mieritreritra intsony. Toerana iray, magaza iray, Cosmos. Iaino ty volana love ity miaraka amin'ny Cosmos. Isaky mividy entana manomboka ny 10 febroary hatramin'ny 20 mars mandresa anjara amin'ny tombola volan'ny love izay mety azonao vakansa ho an'olon-droa Anne Maurice sy pont d'achat maro hafa. Misy ihany koa fihenam-bidy hatramin'ny 10 isan-jato amin'ny entana sasany. Ny volan'ny love ato amin'ny Cosmos manomboka ny 10 febroary hatramin'ny 20 mars. Cosmos, votre partenaire de confiance. Woko canette 33 centilitres indray zao ny malaza. Lay woko miaraka aminao naiza naiza dimanjato sy roa arivo ariary monja. Tiako Jumina manala etaetanaka manala etaeta hitanao mpivarotra rehetrarehetra meilleure qualité mitondra vitamine C. Posto am'izay le kife arahanao ireo bonus tata amin'ny Netweek sy nettement mahazo bonus cadeau hatramin'ny 10 isan-jato zao isaky mividy Netweek na mampa-amin'ny volanao tolotra manomboka amin'ny 3 arivo ariary kifeo bébé coucou surf e tsindrio ny dièse 322 dièse na ny dire en super app ya c'est moi. Mamenina ny arabatrany tombokilasy tombovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Ilaina ny fanatsarandro tetikasa tanterahana amina faritra maro eto Madagasikara hitondra makany amin'ny fampandrosoana ny firenena. Misy ireo tetikasa tsy ampy fandinihana sy tsy misy fampandraisana andraikitra ny eny fotony ka tsy mitondra voka-tsofony teo anivony WTDM. Fikambanana tsy miankina misehatra amina tetikasa mpiara-monina onona saina no mitatitra ny antsiprian'izay. Raha ny isan'ny tetikasa na projet eto Madagasikara no tanteraka sy tojo arak'izay namaritana azy tany am-piandohana efa ela no nandroso ny firenena. Olana maro amin'izy ireo no tsy ampifandiniana na ihany koa tsy mamaly ny filan'ny fiarahamonina. Ny teo anivon'ny WTDM fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana izay nilaza fa tsy misy tetikasa ratsy fa ny fanatanterahana azy no olana eto amintsika na ny an'ny fanjakana io na ny avy amin'ny tsy miankina. Rehefa misy projet indraindray dia mandeha tokana. Fa raha ohatra misy projet ka mifamatotra ny andady ataoko fotony hoe fomba fiasa approche ny fanjakana apetra hoe raha miasa amin'ny tanàna ray izy dia iza no hanao inona ao anatin'ny projet ray. Dia le fifamatorana na hoe inona ny projet efa nivoizina teto toerana ahafahana manatsara an'izay hoe tsy mandeha ela. Problème manko ohatra raha raisina zao ny tsy hoe manaratsy ohatra raisina ny ataon'ny fanjakana dia projet rano barazy ohatra no atao dia iny barazy iny hatramin'ny farany
fa le fifamatoran'le barage any amin'ny hoe fambolena ny fiompiana aty am'resaka hoasy tena le hoe fidiovana fahadiovana ary ny hoe loharano tena hoe rano sotroina tsy tena voahevitra miaraka ao dia zay ngambany ataoko hoe tokony hoisy lay fifamenoana eo amin'ny resaka partenariat privé public tokony hipetraka foana. Ilaina ny fampandraisana andraikitra ny fiarahamonina ny fotony amin'ny tetika asa rehetra tanterahana noho izy ireo misitraka amin'ny vantana izany ho hiatran ny fanazavana. Raha ampidirina ho isan'ny mpiarahamombonantoka ny eny anivon'ny fiarahamonina, izy ireo no sarotiny voalohany amin'ny tetika asa. Ny WTDM sy ny Monefort Madagasikara izay natanteraka fambolekazo androany teny Ambohimanambola ary nampiarana izay fomba fiasa izay anatina tetika asa. Any Mahajanga vetivety afaka tebiteba mikambana eo anivon'ny AGBM na ny Association Gasboeny Miaradi manoloana ny fampisaraham-bazana ny mpikambana kasain'ny birao mpitantana sasantsasany teo aloha ankehitriny. Tonga ao Mahajanga ny filopan'olona ny fikambanana izay nanolotra birao fiasana vaovao izay nanamafy ny itohizan'ny hetsika ara-tsosialy rehetra izay efa nafantarana ny fikambanana hatramin'izay. Christian Andriamierikolo Mahajanga. Nahavelo-panantenana ireo délégué mifandray mivantana amin'ireo mpikambana eny anivon'ny fokotany. Ny fifampiresahana nisy tamin'ny président Asi, filompanorona ny fikambanana GBM na ny Association Gasboeny Miaradi eto Mahajanga manoloana ny filazam-baovao eto Seroa tatoato izay nampisavorovoro ny saina ireo mpikambana ao. Ny zavatra nandrasanay tamin'ny fihaonana taminy dia ny fikambananay tsy ravana GBM. Zay ny zavatra voalohany tena nalinanay membre teo. Hoe ny AGBM tsy rava fa mitohy ihany. Zava-dehibe nahafaly anay ny fikambanana zany tsy ravana fa mbola AGBM ihany. Ka ny mpikambana ihany zany efa nisavorovory ny sainindreo hoe AGBM ty rave ohatran'izao hoe volana ihany losy ny fikambanana agny tsy hay fandehanana. Ny volan'ny fikambanana dia tsy mety ho averina amin'ny AGBM. Fa ny fikambana dia manomboka izao fa misokatra izao tsisy problème tsony. Amin'ny ankapobeny tena afapo izahay ary vonina dia vonina tokoa ny hiaradi sy mbola hampivelatra kokoa ny fikambanana AGBM ity ary taonany olona izay mety miroro saina na mety voadona tany ambadika tany tamin'izay zava-nisy teo hiverina hatsiaro hoe hay tena zao marina ny zava-misy fa tsy ilain'ny resahana. Fomba fiasa vaovao manomboka eto no iarahan'ny rehetra ampandrosoana ny fikambanana. Hoy président Asi izay nanolotra birao fiasana vaovao ao anatin'izao fiavaozan'izao. Association Gasboeny Miaradi izay mifototra amin'ny asa sosialy ho an'ny mpikambana amin'ireo fifanampiana rehetra izay mifanandrify amin'ny fitsipy-pifehezan'ny fikambanana. Natonga ny tenako ny amin'ireo délégué zany be da be ny fitarainandry ireo satria izy ireo anisan'ny masoko any amin'ny fokotany, ny sofoko any amin'ny secteur rehetrarehetra. Kanefa ry zareo tsy afaka manoatra, tsy afaka manapa-kevitra, tsy afaka maneho hevitra na ny fanatsarana. Amin'izao moa zany zareo faly satria nomeko sehatra mihitsy zareo afaka miteny ny etaetandry zareo, afaka mitondra tatitra koa amin'izay tatitra n'izay vahoaka ny mpikambana anay moa zany tiako lazaina izay tarisindry zareo any amin'ny fokotany. Be da be zany ny rafitra novainay zany ao amin'ny GBM satria misy ny rafitra zany izay napetraka taloha taty aoriana tsy mandeha any amin'ny laona. Amin'izao zany no vaina tanteraka na resaka favoazana io na resaka fidiram-pikambana io tena no vaina tanteraka mihitsy ary mahatsiaro afapo velombolo ireo délégué satria ny fanandrify amin'ny zavatra etaeta tindry zareo ny resaka ny fanaovana atao. Fatrafarany angamba manentana ireo mpikambana rehetrarehetra izay efa mpikambana ao anatin'ny GBM. Mino angamba ny tena fa tsy miroro saina tsony ianareo satria efa misokatra amin'ny bureautsika ary tsy marina filazana fa hoe ravany GBM izy io hitantsika mijoro ara-dalàna aton'ny bureautsika. Eto amin'ny foyer FJKM ziona taloha ambanin'ny toanaina no misy ny birao vaovao ny AGBM ho an'ny mpikambana rehetra sy ireo maniry hiditra ho mpikambana. AGBM misandrahaka eny anelakelam-pokotany eny ny rantsan'ny fikambanana ary mahatratra 50 ny isan'ireo voarakitra an-tsoratra nandritra ny fivoriana farany tamin'iny volana Desambra 2023 iny. Tonga ny araba sy ny tsodrano ny filoha vaovao, filoha nasionaly vaovao ny fikambanandrazana VAVEA. Ireo ny John Walson ireo azomanga vezo omaly nandridrano no nanentana ireo azomanga ireo ny vezo rehetra hiditra ao anatin'izay fikambanan'izay.
manoloana ny fahalaniana Andriamatoa René John Walson ho filoha nasionaly ny fikambanandrazana Vavea Vahatsy Zoaharo nandritra ny fifidianana izay natao ny asabotsy lasa teo dia tonga ny arahaba sy nanome tsodrano azy tao an-tranony ireo hazomanga avy amin'ny Fokovezo ao anaty fikambanana omaly. Ingy fitarano na misy raha atao moa Zoaharo lolohavy ambony loha iha nampistany toy nametsaka anay mbelo iha nametsaky lany siny maro ty raha hely napetsao masoandro reo anazavana yabo anazava tany toy napetsao koa amin'ny haly volainy ivi handraky moa namorona tolombelo voaloha tadamasiko reo iny misofeo rano ame mitany toy eto zay androany ingo tianaky zone tarasaro tarasa be tarasa vesu ve Ankoatry ny tsodrano nomen'ny filoha vaovao dia nanafatra sy nanentana ireo vezo rehetra mbola miparitaka any hoany hiditra ao anaty fikambanana ireo azomanga hiara entana sy hifarimbona miaraka amin'ity filoha nasionaly vaovao ity ho fanandratana ny Fokovezo. Zao fivoria eto zao fanomesa tsodrano Monsieur John zao itogova ay vorivory eto zao no azo fahalania izao. Tsy hainay ty tsy hivola aminareo fa maro ty manohitra raha zao any raha faolo lany toka hereconnaître hoe lany io. Ny antony fivoriana zany zay azomanga manome tsodrano an'izao no ny falaniany hitondrany vazao zao. Ary maraka an'izay mba hatontosa somatsara ny mandanalana zao mba agnatin'ny telo avitasabe ko ny vavezy. Farany miangavy regny lognonay regny raha vezo mariny zareo fikambanandraza toy fifidianandraza ty miveregna hagnampy sady hagnome tosy hagnome ty zay de mbany azony hamoramora hitondran'izony io mandat teto voalohany. Araka izany dia i Andriamatoa René John Walson no filoha nasionaly ny fikambanana Vavea mandritra ny telo taona manaraka manomboka amin'izao fotoana izao. Iverina eto andrenivohitra vetivetsika manomboka raha ampitso ny fifaninanana fokotany madio eto amin'ny commune Antananarivo izay andraisan'ny fokotany 2.10 anjara. Tsy tokony ho antony tondra-drano rehefa fotoa mpahavaratra intsony fiparitahany fako eran'ny tanàna ho ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fifaninanana tamin'ity andro anty tsy aro Soarvelo. Isan'ny manampitrotraka ny fahavoazana mahatonga tondra-drano fiandronan'ny rano maloto isaky ny fotoam-pahavaratra sy fandalovany andro ratsy eto Antananarivo sy ny manodidina ny fahabetsahan'ny fako anaty lakan-drano. Anentanana ny fiarahamonina iroso amin'ny fanadiovana maharitra araka izany misokatra ny fifaninanana nasionaly fokotany madio. Fokotany miisa 2.10 eto amin'ny commune Antananarivo no andray anjara amin'ity fifaninanana ity. Tsy fifaninanana fotsiny ihany fa amerenana fitazanantsika mpiarabelona mba amerina tanàna madio ikojakoja ny fiarahamonina mba ihonina amin'ny toerana madio ihantsika rehetra. Fanadiovana an'ireny hoe tatatra, fametrahana ihany koa ny fanasana tanana eny anivon'ireny birao isan-karazan'ireny. Tsika toa rehefa avy ny orana dia misy rano miandrona ve eny amin'ilay fokotany madio ve mamofona ve manahoana zany ilay fokotany. Sakana ho an'ny isa-pokotany anatanterana ny fanadiovana ny tsy fampiny fitaovana entina manadio raha ny fitarainan'ireo se fokotany hojerena ihany koa ny mikasika izany raha ny faneho-kevitra hatrany. Ezaka izay manerana Madagasikara mihitsy mizara amin'ny alalan'ny fanampiny ireo mpiara-monibonatoka amin'ireny fampitaovana fanadiovana ny tanàna. Ny fanomezanay ny borety, ny kifafa, ny sobika sy ny sisa fampitaovana an'ireny fokotany ireny ahafahany manadio ny fokotany misy azy. Nekena tao anatin'ny filakevitry ny minisitra ny fifaninanana fokotany madio hitezana ny mpiarabelona amin'ny fikajiana ny fahadiovan'ny tanàna raha tsy aivina anomboka raha ampitso ary haritra roa volana izy io isy ny fitsirihana matetika sy fanaraha-maso ataony avy eo anivon'ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana isaky ny fokotany. Fa 700 ny afasimbany indrindra ny tao anatin'ny boroparitry ny ministera ny Arenakibontany Toamasina vokatry ny fandalovany rivodoza gezany potika vokatry izay ihany koa ny Antsasamanila andreo taratasy rehetra
ho fanarenana ny fodrafitrasa sy ho voikava mahatratra indrindra ho an'ny fianakaviambeny amin'ny ministera ny antoerana. Ny fanometanana ny ministera foibe mpiasa sy ireo mpandraharaha ka tsy maintsy averina amin'loany no farany aingana ny asa rehetra eo anivo mboraparitry ny arena kibon-tany andy antoerana. Ndao rahantsika amin'ny fanampanazavana. Misy marina le dossier simba be dia be izy ireo fa misy any vahaolana sisy olana sisy vahaolana ary mpiasa teto rehefa nanontaniana dia hoe ao anatin'ny 3 andro dia hiodina ny machine administratif ny ministère ny barao ny mine eto Tamatavy. Marina fa nisy ny machine simba, misy kosa nefa ny machine simba dia azo iasana ihany ary azo anomoana ny asa araky ny tokony izy. Marina fa tsy hitovy amin'ny teo aloha fa mandeha tsikelikely le izy ny mandra-pahatongany ao amin'ny fazy izay hitovizany amin'ny rythme teo aloha. Ny zavatra tediavintsika dia ny siny fifanoloran-tanana sy ny fanomezan-tanana toy izao. Synergie hozy izy ny vazaha. Marina tokoa fa mety misy zavatra ataon'ireny mpandraharaha reny indray mety tsy dia mahafa-po sy isan-karazana, kanefa izao ny izao ataontsika izao ny fanaporofona fa mpinamana ary piraidia ny mpandraharaha sy ny administration fa tsy sanatria akory anao toy ny saka sy voalavoka hifanenjika eny rehetra eny. Naneo ny fahavonona ny fiara-entana amin'ny ministera am-ponina sy ny firaisan-kina ihany koa ireo fikambanana samihafa avy amin'ny sehatra tsy miankina nisy androany dinika ho fandaminana ny fanampiana ho an'ireo mpiray tanindrazana hatraboana vokatry ny fandalovan'ny rivodoza gezany honina sainy. Manohy ny fitadiavam-baolana ho fanampiana ireo traboana vokatry ny rivodoza gezany sy fitiny eo anivon'ny ministeran'ny mponina sy firaisan-kina. Fotoana izay anehoana ny fiombonana sy ny fihavanana ary ny firaisan-kina izao, hoy ny ministra Rarinirinina Sidonia nandritra ny fiaonana tamin'ireo fikambanana samihafa avy amin'ny sehatra tsy miankina. Fiaonana izay nandrindrana ireo endrika fanohanana ny mpiray tanindrazana traboina. Dia nantsoina ireto mpiara-miombonantoka ny ONG vahiny sy ny ONG malagasy mba hifanometanana manoloana ny vona mahazo ny mponina malagasy indrindra tamin'ny fandalovan'ny cyclone Fitia sy Jezani. Dia tonga ny ONG Direct Aid izay niara-niasa amin'ny ministera mponina sy firaisan-kina nitondra ny fanampiana tolo-tanana ho an'ireo avatsika izay niara-mboina. Nisan'izany nitondra colis alimentaire tany Majunga 2000 kit tolla 2000 tolla izay nomena ny BNZRC ary tany Majunga tany Tamatavy koa voninahitsany ny ONG Direct Aid anome tanana an'ireo avatsika izay niara-mboina miaraka manjakariva amin'ny ministra mponina sy ny firaisan-kina. Araka izany itoy ary amafy ny fandraisana andraikitra ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ho famonjena ireo traboana vokatry ny rivodoza gezany sy fity iarahana amin'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina. Etsika maro ihany koa no hitrangy eto Andrenivohitra amin'ny herinandro ity ho fitadiavam-bola hanampina ny vahoaka ny Toamasina sy manodidina noho ny rivodoza gezany. Fikambanana sy olon-tsotra ary mpanakanto no hanao hetsika amina toerana samihafa. Efa mandeha ihany koa ny fanangonana tsy paipaika sy fanampiana ara-fitaovana any amin'ny faritra maro amin'izao fotoana izao. Tojonindrina Tahiry. Raikitra ny Rodobe ho fanaovana tolo-tanana ho an'ny Toamasina manerana ny Madagasikara. Akoatra ny fanampiana ataon'ireo mpiara-miombonantoka ny Madagasikara sy ny fanjakana malagasy. Hetsika maro no hitranga eto Antananarivo amin'ny herinandro ity ho fanangonana fanampiana. Vondrom-piarahamonina sy fikambanana ary olon-tsotra avokoa ireo. Mpanakanto sy fikambanana ary olon-tsotra avokoa no mikarakara hetsika amina toerana samihafa eto Andrenivohitra. Fotoana anehoana ny firaisan-kina izao, hoy ny mpanakanto nanaovana fanadihadiana. Mandray anjara satria mahatsiaro hoe malagasy. Rehefa malagasy ny hoe misy vona mahazo zay dia fomba tsika malagasy ary tena hoe malagasy tsika ny mifamonjy tahaka izay atao zao ary mino zao efa tsy zahay irery manao an'izao fa betsaka ny artiste manao an'izao dia fahatsapana hoe manana didy sy andraikitra mba ho anjara biriky ho fanampiana amin'ny samy malagasy izay fotsiny ihany fa tsisy hoe ahoana sy ahoana dia atao amin'ny fitiavana satria vohikava mahatratra hoe fitenena dia zay
zay tsika malagasy dia atao satria tena mafinazo ny zareo avoatamatavy tao ka dia mino fa tokony andray anjara biriky daholo ny tsirairay na ny artiste na tsy ny artiste dia manaingy atsika rehetrarehetra mba ho tonga maro amin'ilay hetsika zany mba ho anjara biriky. Ho an'ny any amin'ny faritra ny farimbona avokoa ireo manam-pahefana rehetra nanentana ny vahoaka manerana ny distrika 3 ao amin'ny faritra Nosy mba hitondra tolo-tanana ho an'ny vahoaka ny Tomasina sy ny manodidina. Nandritra ny andro maromaro nangona 3 etsy tapitrisa mahery ny mponina ao amin'ny commune Ambonivohitra Fort Dauphin akoatra ireo fanampiana maro samihafa toy ny lamba, ny fitaovana isan-karazany. Miaraka amin'ireo autorité locale rehetrarehetra zay tarihin'ny préfecture ny région dia nanao aniny hetsika téléthon. Ny commune zany dia manohana zato isan-jato ary mandray anjara biriky ao anatin'izay téléthon zay mba ahafana manampy an'ireo avatsika zay tratran'ny voina. Tena akaiky dia akaiky satria miara fikambanana aminay ao anatin'ny GVM ny maire-ny Tamatavy. Zay io moa zany tsy dia vitan'le etsetra na hoe alahelo fa ny acte zany zava-dehibe dia efa mifandray amin'ny ben'ny tanàna ahafana mampandrio soman'izay fanaovana fanampiana. Nisy ny fanentanana nataon'ireo influenceur ireo olo-pirenena rehetra amin'ny fanaovana tolo-tanana. Nisy efa nanolotra tao aorian'ny hetsika natao. Hatramin'ireo mpanakanto ara-pilazantsara ihany koa hanao ny azo manokana mbola mandeha ny antsoavo amin'izao fotoana izao ho an'ireo hetsika ireo. Isokatra ny fiandohan'ny volana Martsa 2024 zao ny fanjonoana makamba manerana ny faridranomasina Madagasikara ho an'ny taom-panjonoana 2024 araka ny fampafantarana nataony teo anivo ny ministeran'ny jono sy ny toe-karena manga santiona ny vaovao ny songadina natao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Cool TV zay tamin'ity androanty. Isokatra amin'ny voalohan'ny volana Martsa 2024 ny fanjonoana makabana crevette manerana ny faridranomasina Madagasikara ho an'ny taom-panjonoana 2024 araka ny fampafantarana nataony ministeran'ny jono sy ny toe-karena manga. Manoloana ny taikatrana velany rivodoza fitisegezany dia nanampy fiara-pitaovam-pitanterana toy ny angidimby sy fiarabe Rosia ampiasaina hitanterana ireo fanampiana any amin'ny faritra tena voakasiky ny rivodoza sy amin'ny asa vonjovoina ireo fitaovana ireo raha nambarany eo anivo ny masiovony Rosia eto Madagasikara fanampiana ratsakafo sy ny mahaolona hoy ny fanazavana. Departemanta maromaro a Frantsa no dibo-drano amin'izao fotoana noho ny rotsakorana be indrindra eo amin'ny faritra andrefan'ity firenena Europeana ity tsy nihena ny rano nandritra ny 3 andro mahery noho izy rotsakorana izay raha ho an'ny Charente-Maritime manodidina ny 507 hatramin'ny 700 ny trano dibon-drano raha nambarany préfet any Antoerana. Alasan'ny Rosia omaly talata fa 17 ny volana febroary 2024 ny filohan'ny fanavozana kolonel Randrianirina Mikael sy ireo delegaciona miaraka aminy nambarany filoha toeam-piangana fa miara-miasa amin'ny firenena izay heverina ahitana tombotsoan'ny vahoaka malagasy Madagasikara. Nalain'ny mpianatra tahaka ny fanamin'ny filohan'ny fanavozana Randrianirina Mikael androany. Misokatra manomboka androany fa 24 ny volana febroary moa ny andro ny sekoly manerana ny nosy ary farana ny 20 ny volana febroary 2024 ho avy izao. Maresaky iresa-pirenena vetivety olona 20 farafakely no namony ainy ary ampolondro naharatra tao Soudan vokatry ny fanafiana drone izay namelitseny iray tao amin'ny toerana araka ny fanambarana nataona ONG iray. Ratsaivana efa ho 3 taona zao no ny fandona ny tafika ara-dalàna sy ny vondron-tafika avy amin'ny FSR na ny force de soutien rapide any antoerana dia zay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana amin'ny ality ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny rapitondray ary veloma tompoko.
Mina mety aminà. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Uprime. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.